mianatra eo tongotrao. Fahamerabasika tsirairay avindray eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny lehibe sika amin'ity an'ity mirary soanao hatrany ihany koa izay manaraka ny fampianarana eto ireny izany ampitombo ny finoantsika hatrany. Aloha handerantsika ny amin'ny lesina ho an'io dia hivavaka sika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'ny tombontsoana izay omenao anay, kataka aminao mba hanatrika ny fianarana ny teny izay orenesinay eto, aokany ianao amboly zava-tsoa anatinay, ka ireo rehetra izay tsy avy aminao irinay hongotanao tokoa, ka aoka ny fanahinao rery ihany no hanjaka aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe fianarana no nomeko anareo. Ny afa-tsy Jesosy farany dia amin'ny Jaona 3:10 dia nanome toromarika ny mpianany mikasika ny ho avy. Mitovy firafitra amin'ny hafatra farana atao Mosesy eo amin'ny Deutéronomie, na ilay hoe ilay tsodrano Jakoba ho an'ny zanany, na ihany koa ilay hafatrafatra Davida tamin'ny Solomona no nanoratana an'io hafatra Jesosy farany io. Nampionana ny mpianany mahakasika ny tsy maintsy andehanan'i Jesosy, nanome toky izy fa niraka ny solotenany dia ny fanahy masina. Nambarany mialoha ihany koa fa izy ny fahoriana ary miantso ny mpianana izy mba ho hitoetra ho mahatoky ao anatin'izany. Tamin'io faritra io, tamin'ny andron'i Jesosy, dia nanao kapa ny olona, ary ny olona no nandetsy ny kiraro izany, ako vetivety izany dia feno vovoka ary maloto ihany koa ny tongotra. Fomba ny mpanompo na ny andefy tamin'izany manasa ny tongotr'ireo izay tonga mba hisakafo. Tamin'io alina mialohan'ny isamborana an'i Jesosy io anefa, izay niarahany sakafo farany tamin'ny mpianany dia tsy nisy mpanompo hanao an'izany raharaha izany. Gaga izy ireo fa Jesosy no nitsangana nasa ny tongotr'izy ireo. Tantaraina amin'ny Tsipiriany amin'ny Jaona 3:13 ny fihetsika Jesosy nasongadina manokana mantsy ilay mpampianatra nanao an'izany fihetsika tsy mampino izay feno fanetretena izany. Ny valitenin'ny Petera voasoratra amin'ny Jaona 3:13 io dia mampiharihary ihany koa ny fahadiso-kevitry ny mpianatra sy ny tsy fahatakarana ny fihetsika Jesosy. Izy ilay mpampianatra, izy ilay Mesia no manao an'izao asa tena ambany dia ambany izao. Tsy namelan'i Jesosy hanasa ny tongony Petera, kanefa nilaza Jesosy fa raha tsy manaiky ho sasana izy dia tsy hanana anjara aminy. Dia nangataka mihoatra noho izany indray Petera avy eo, naneho ny faniriany ifandray tsy tapaka amin'i Jesosy izany. Mifandray amin'ny maha-izy azy ny mahazava-dehibe ny fihetsika nasehon'i Jesosy. Ambarany manjakariva fa izy ny tompo, izy ihany koa ny mpampianatra. Izany no anarana niantson'izy ireo azy, ary no hamafisin'i Jesosy fa izany tokoa maneho fahefana sy hery izany anaran'izany. Mampianatra nefa izy fa natao ampiasana ho amin'ny fanompoana io fahefana io, natao ampiasana ho amin'ny fanompoana ihany koa io hery io, fa tsy hanandratan-tena tsy akory. Manaraka ny ohatra maneho fanetretena navelan'i Jesosy io ny fiangonantsika, dia ny fanasa-tongotra izany ho fiomanana ho amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, fa mba hanehoana amintsika ihany koa fa ilay mpampianatra sarobidy izay arahantsika dia manana fanetretena lalina ho amin'ireo manodidina anazy. Irinana izany tsy ho adintsika manjakariva fa ireo izay fahefana nomena antsika dia tsy natao hanandratan-tena tsy akory fa entina hanompoana sy hanetretena ho anivon'ny hafa. Amen. Toa malalo misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany, ampianaro izahay hanana fanetretena tahaka ny nanehoanao eo masonay sy eo mason'ireo mpianatra, dia mangataka aminao ihany koa izay mba ampianaranao ny zava-tsoa rehetra avy aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.